Fanatanjahantena eo anivon'ny université na ny universiady fito ambin'ny folo sy roa arivo izay nitanterahana tany Mahajanga no fanadihadiana manaraka ho arantsika tratra ny tanjona izay no nambaran'ny mpikarakara nandritra ity andiany fahatelo amin'ny universiady fito ambin'ny folo sy roa arivo ity. Mpianatra maherin'ny 300 arivo avy amin'ny université enina miampy ireo IST sy ireo université tsy miakina no tonga niatrika ny andiany fahatelo tamin'ny universiady izay natao tany Mahajanga nandritra ny herinandro lasa iny. Feonambe ara-panatanjahantena ho an'ireo mpianatra eny anivon'ny anjerimanontolo ity natao tany Mahajanga ity. Arak'izany dia tratra ny tanjona araka ny nambaran'ny filoha mpitantana izany universiady izany dia Andriamatoa Ravelson Mamitina izany. Tamin'ny ankapobeny afaka miteny zay ary ampanetretena hoe positif ny bilan tsotsotra tamin'ny universiade andiany fahatelo iny. Teo fandraisana anjara moa dia nisy ny fandraisana anjara ny université publique rehetrarehetra sy ny IST publique. Teo ihany koa ny fandraisana anjara ny institut privé izay nahitana ny paramédicaux sy ny IFT. Teo ihany koa ny fandraisana anjara ny teratany vahiny, mpianatra teratany vahiny tamin'ny alalan'ny Comore. Zay rehetrarehetra zay zany dia mahafehy hoe nahafapo teo fandraisana anjara. Teo amin'ny vokatra dia hita ihany koa fa niakatra dia niakatra ary avy dia avy milentany faninanana. Raha tsy teny fotsiny tao amin'ny finale basket dia natetika nahitana an'ireny somarsa sy ny dank isan-karazany ireny tena ohatran'ireny ao anatina sehatra anina goavana be ilay zany tena miakatra be ny niveau tany amin'ny saut à longueur nahitana palmarès performance tsara tany amin'ny foty presque any amin'ny tirobi vao misaraka ny mpifanandrina mijery tonga be manotrona feno ny kianjara be mananjara sy ny kianja rehetrarehetra amin'ny ankapobeny. Ny dingana manaraka ny tohiny any Diego Antserana ansika amin'ny taona ho avy ny andiany fahaefatra. Taorin'ny antsapaka natao moa zany dia Antserana no voasarika andrain'ny andiany fahaefatra fa milohan'izay nefa dia tafiditra ao anatin'ny phase de présélection ho an'ny atrehana ny Faso Games ny jeu izay karakaraina aty amin'ny continent africain iny faninanana natao tany Mahajanga iny amin'ny voalohandohan'ny taona ho avy io izay zavatra izay no atao any Ethiopie dia mieritreritra ny andray anjara mafitrika ao anatin'izany isika avy eto Madagasikara. Toy izao koa sary ireo vokatra tamin'izany faninana izany teo amin'ny baolina kitra dia ho an'ny sokajy lehilahy nahazo ny larana voalohany université ny Tomasina larana faharoa i Mahajanga ary fahatelo Mahajanga faharoa. Teo amin'ny sokajy vehivavy dia ny avy eto Antananarivo no larana voalohany, larana faharoa kosa ny université ny Toliary ary larana fahatelo ny Mahajanga. Teo amin'ny volleyball ho an'ny sokajy lehilahy dia larana voalohany ny IFT avy eto Antananarivo, larana faharoa ny université ny Fianarantsoa ary larana fahatelo ny avy any Mahajanga. Teo amin'ny sokajy lehilahy taranja volley izay ihany dia ny IFT Tana no larana voalohany, larana faharoa Mahajanga ary larana fahatelo Antsiranana. Teo amin'ny basketball dia ny SPM no larana voalohany rehefa nandresy ny université ny Mahajanga tamin'isa 8 no 17. Ary teo amin'ny sokajy lehilahy kosa indray dia ny université ny Fianarantsoa no nahazo ny larana voalohany rehefa nandresy ny université Antananarivo tamin'isa 7 no 9 ary teo amin'ny larana fahatelo ny nisy ny université ny Mahajanga. Teo amin'ny taranja handball dia larana voalohany ny avy any Mahajanga, larana faharoa Toliary, larana fahatelo Comore teo amin'ny sokajy lehilahy. Teo amin'ny sokajy zazavavy kosa dia ny avy eto Antananarivo ny larana voalohany ary larana faharoa avy any Mahajanga. Izay ny vokatra teo amin'ny taranja iraisana fa vokatra vitsivitsy kosa teo amin'ireo taranja nolotokana dia ho an'ny taranja fototra atletisme dia teo amin'ny 100 metatra Andriana Raina santatra 12 sekondra 9 avy eto Antananarivo ny tompon-daka. Teo amin'ny sokajy lehilahy dia manampy Jean Olivier no vosotra ho tompon-daka rehefa nahazo ny 12 sekondra sy 4:30 avy any Toliara kosa indray izy. 400 metatra dia Joeline Randrenandrasana no larana voalohany avy any Fianarantsoa ary teo amin'ny lehilahy dia Rakotomamony Charlie Willy no avy any Mahajanga no larana voalohany.
teo amin'ny taranja judo ho an'ny sokajazavavy latsaky ny 17 kilao dia ifanjaviany amin'ny université ny Fianaratsoa no nahazo ny larana voalohany. Teo amin'ny sokajy lehilahy kosa latsaky ny 15 kilao dia irivo avy eto amin'ny ST Tana no voaositra ao tompon-daka. Teo amin'ny izay sokajy lehilahy zay ihany latsaky ny 90 kilao Gérald avy any Toliary no larana voalohany. Teo amin'ny latsaky ny 19 kilao dia mbola zareo avy any Toliary ihany tamin'ny alalan'ny Frédéric no nahazo ny larana voalohany. Latsaky ny 17 kilao dia Ilova mbola avy any Toliara ihany no nahazo ny larana voalohany. Teo amin'ny Open kosa dia Imahandry avy eo Fianaratsoa no voaositra ao tompon-daka. Teo amin'ny taranja taekwondo dia Ioby avy eto Antananarivo no nahazo ny larana voalohany, faharoa i François avy eo amin'ny ST Tana. Teo amin'ny karaté kumité kosa indray dia ny larana voalohany Mahajanga, larana faharoa Fianaratsoa ary larana fahatelo zareo avy any Ambositra.